avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indrindra natao any rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manoltrano ny vaovao. Tontosa teny amin'ny lampam-panjakana iavolohandroany ny fanolorandreo mpikambana vaovao mandrafitra ny governemanta Tahery Tsalama Rajonarivelo ahitana minisitra miisa 7 miandry vokatra azo tsapain-tanana amin'ny governemanta ny vahoaka malagasy taorian'ireo hetsika ho an'ny fanovana manerana ny nosy reny asa izay ho refesina atao anatiny 10 andro. Miditra ny tsihatra amin'ny fanadiadiana momba ny rarama amin'ny Ravatomanga ihany koa ny FBI ho ny Prime Ministre Maurice Androany teo anatrihan'ireo parlemanta. Hitan'ny tolakandro teo ilay zazavavy kely very tao Ambato Atsimo distrika an'Ambatoboe Omaly naratra mafy ny tena ka noentina avetrany tany amin'ny CHU Androva. Anvelany voafidy fanefa no filohan'ny pirenena ao Côte d'Ivoire Alassane Ouattara araka ny voka-pifidianana vonjomaika 7 isanjato ny vato manan-kery no lasany manoloan'ireo mpifaninana misa 4 ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valora alina fotoanan'ny fampalalamba vaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo atenina ny arahaba tongo kilasy tongo vavy manasa no ihany koa anaraka ny antsiprian'izay daty manatantara ho an'ny tantaram-pirenena ny andro androany nahaterahan'ny governemanta ny fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara ho avy amin'izay tsika rehefa avy eo fa nisy ny fionana tamin'ireo herivelona samy hafa ary tsy mivoana amin'ireo FDB fotoran'ny politika mpanjakanana roso mifanendren'ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny governemanta ho ny filoham-panjakana ny kolonely Arandriana Irina Mikael nandritra lateny nataony teny amin'ny lampam-panjakana iavoloata amin'ity andro an'ity tsara soarvelo. Fototra ny orena ny fanavaozana ny etahitam-bahoaka ho ny filoham-panjakana kolonely Arandriana Irina Mikael tamin'ny lahateny nataony nandritra ny fanolorana ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny governemanta ny fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara androany mahasarym-piaro ny etahitam-bahoaka sy ny tombontsoan'ny firenena raha ny lahateny nataony. Mialoha zao fanendrena ireo mpikambana anatin'ny governemanta izao dia nisy ny fiaonana natao tamin'ireo herivelona eto anivon'ny firenena mba ahafahana mandray fanapahan-kevitra voadinika tsara sy voalanjalanja. Maro ireo olona naniry ho voatendry anatin'ny governemanta fa ianareo no ny antefany safidy. Aoka ianareo hiezaka hatrany homendrika izany fitokisana napetraka aminareo izany. Hanompo ny vahoaka malagasy no ny antsonanareo fa tsy ho tompoy ny vahoaka malagasy. Tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana kamerina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibenareo. Etahetam-bahoaka no nentina namora volana ny politika mpanjakana izay hotanterahinareo ary ny feom-bahoaka dia feon'Andriamanitra. Aoka tsy vatom-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny rem-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaronareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hientitra tsy misy famindrapo. Aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy ny songadina amin'ny fitondran-tenanareo sy ny asanareo izany. Ireo fepetra voalaza ireo dia takina ary manan-kely ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana. Ny sary izay niezahanay naseho amin'ity fitondrana ity dia ny fitsikitsikiana sy ny fandraisan'olona. Aoka tsika mba handray ny vahoaka malagasy satria reo lehibe. Ifantoka amin'ny fitadiavana vahaolana aingana sy maharitra amin'ireo sehatra marary ny vahoaka ny politika ankapobeny arahiny governemanta vaovao politika mifototra amin'ny feon'ny vahoaka raha ny lahateny hatrany.
voaloha ny fitadiava-mahaolana faranjay haingana indrindra mikasika ireo sehatra manakaiky sy tena maharary ny vahoaka toy ny amboky, ny fandriam-pahalemana, ny fahasalamana, ny fampianarana, ny soatoavina, ny famehezana ny vidin'ireo vokatra fanjifana ilaina amin'ny andavanandro, ny fametrahana ny politika mpitsitsiana, ny fijerena ireo seham-piarina rehetra mampidibola ho an'ny fanjakana no sady mampiodina ny toe-karena toy ny sehatry ny fizahan-tany, ny fambolena, ny lavanily, ny fametrahana tontolo mpandraharahana indrindra, voaro sy ny lamina, ny famonjehana ireo fanetro be ny firenena sy ny famerenana ireo harem-pirenena na olokodiny izy ireo. Faharoa, ny fametrahana sy ny fandridrana ireo paikady hoety mametraka ny fototry ny politika ny fanarenana, ny rafi-pitondrana sy ny rafi-pitantanana mifanaraka amin'ny etaetam-bahoaka. Fahatelo, ny fikarakarana sy ny fandrindrana atrikasa maronafa hoety mandrafitra ny lalam-panorena sy ny lalam-pifidianana ary ny fametrahana ny fandaminana rehetra mikasika izany fifidianana izany. Mila fanovana ny firenena, fanovana hita amin'ny fitondran-tena sy amin'ny asa ho iatran'ny filohan'ny fanavozana, nanamafy ny tenany fa tsy fahombiazana ny tsy fahazoana vokatra ao anatin'ny 2 volana farany ela izay mety hitarika amin'ny fanovana indray. Takina amin'ireo mpikamana vaovao araka izany, ny fampitana tsy miato ny fivoaran'ny asa sy ny vokatra mivaingana raha ny faneho-kevitra hatrany. Ireny zany no isan'ny lateny nisongadina nataon'ny filoham-panjakana ny koloniely Randrianirina Mikaela teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha androany fa reverenantsika ny mahakasika an'izay lanona panjakan'izay tontosa teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha androany ny fanoloran'ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny gouvernemanta ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara tary amin'ny Prime Ministra Heritsalama Rajaonarivelo. Ministra misa 7 no notendrena araka ny didim-panjakana mila mampiseho asa mivaingana ao anatin'ny 2 volana farany ela ireo ministra ireo ary andraisana fepetra ihany koa izay tsy mahomby ho ny filoham-panjakana tamin'ity androan'ity. Tsara Soarivelo. Araka 10 andro aty aoriana avy tany kolonely Mikaela Randrianirina ny fianianany sy nandraisan'ny asany teraka androany ireo mpikambana vaovao nandrafitra ny gouvernemanta ny fanavaozan'ny Repoblika ny Madagasikara no tontosaina teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny fanolorana ny anaran'ireo ministra vaovao misa 7 tsy nahoatra ny efa nisy teo aloha ho ny filoham-panjakana na izany nisy ny fanovana tsy nisy itson'ireo sekreteram-panjakana hoarina tamin'ny gouvernemanta teo aloha nanampy ny fiovana ihany koa ny minisy-panjakana eo anivon'ny fiadidinina ny Repoblika misana ny fanavaozana Razafy Manantsoa Lobo Andriniaina. Ankoatr'izay, nisy ireo iray departemanta ministerialy teo aloha nosarahana manampy ireo ny departemanta ministerialy hafa teo aloha nafindra amina ministera vaovao. Ministre ny Folondoay, ny général de division Razafy Tombo Maninirina Eli. Ministre Ndrahambahiny Ramatoa Razanamasoa Christine. Itahiry Kasepanjakana, Ministre ny Fitsarana Ramatoa Ernaivo Fandrisoa. Ministra ny Fanajariana tany sy ny raharahantany ny général de division Bilson René de Roland. Ministre ny Fahasalamam-bahoaka Ramatoa Manana Monira. Ministre ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiasa Andriamatoa Ravony Manantsoa Daoiany Mandavy. Ministre ny fampianarana ara-teknika sy ny fampiofarana arakasa Tsilefa Antonio. Ministre ny asa, ny fampianarana asa sy ny asa-panjakana Ramatoa Florence Soatina Bedy Leon. Ministre ny angovo sy ny akorakafo sy ny akoranafo Andriamatoa Ratera Niando Geres. Ministre ny mponina sy ny firaisakina Ramatoa Rarinirina Sidoni. Ministre ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Rasambany Alain Désiré.
Ministry ny serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Gaspard Fetso. Ministry ny jongo sy ny toekarena manga Andriamatoa Tramkitwe Jacob. Ministry ny fampiroboroboana ny indostria natambatra tamin'ny fampivelarana ny sehatra tsy miankina raha toka ministra iray no nisahana izany niaraka tamin'ny varatra sy fanjifana teo aloha. Ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fampivelarana ny sehatra tsy miankina Andriamatoa Rasoarama Andriniaina. Ankoatra io ny ministry ny Arenan-kibon'ny tany ampiarahana amin'ny loharanon-karena stratejika. Ny ministry ny Arenan-kibon'ny tany sy ny loharanon-karena stratejika Andriamatoa Andriaparany Karana. Ankoatra ireo, voatendry ho ministry ny filaminam-bahoaka ny inspecteur de police Eric Michel Idrissa, ministry ny adi-tany sy ny fitsinjaram-pahefana Rakotonandrasana Anitra Velonjara Tiaray, ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Dr Ramiarson Erinjatove, ministry ny fanabeazam-pirenena Antriniana Elise Karina, ministry ny fambolena sy ny fiompiana Rasatarymanana José Nirine, ministry ny varitra sy ny fanjifana Andriamiadson Ankotina Michela Angèle, ministry ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrinandro Rahersona Juste, ministry ny asa vaventy Razafindrianarivo Henri Jacob, ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy Manesy Manana Rafanomezantsoa Mikael, ministry ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana Dr Razafindrianiaina Minsoa Elia, ministry ny fampiroboroboana ny atao Arakajimrindra, ny positra sy ny fifandraisan-davitra Andriamampiada Namaefa izay iambola tsy eto antoerana amin'izao fotoana. Nanamafy ny filoham-panjakana ny kolonely Mikael Randrenirina tamin'ny kabary izay nataony androany, fa tsy maintsy mampiseho vokatra ao anatin'ny 2 volana farany ela ireo ministra vaovao ireo. Andraisana fepetra izay tsy ahitam-bokatra ao anatin'izay fotoana izay. Miresaka an'izay fanombanana ministra mpikamba ny gouvernemanta izay hatranisika, miandro vokatra azo tsapahitanana ny gouvernemanta vaovao ny vahoaka malagasy taorian'ireny hetsika ho an'ny fanovana manerana ny nosy ireny. Araka izany tsy mora ny asa miandro ireo ministra ary mila asa azo andrefesana azy atao anatin'ny 20 andro ihany koa ny rehetra ao anatin'izay. Onona saina. Gouvernemanta vaovao arahany vahoaka malagasy manerana nosy izay nazo ilazana ny gouvernemanta nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny lampam-panjakana ny avoloha. Ity gouvernemanta ity izay nitsangana taorian'ny hetsim-bahoaka notarian'ny tanora na teven'ireo ankolafikery samihafa na teto an-toerana hatramin'ireo diaspora malagasy. Ny zavatra tena azoko remarkena zany dia misy olona anankitelo zao hitako tena hoe manamarika ny tantaran'ity firenena ity, fa mba misy Margaret Thatcher ao, misy Edith Cresson ao, ary misy Angela Merkel ao, ary mino afa tsy tsirosakazo zareo roa amin'ny fanavotana sy fanarenana ny firenena. Ohatra zao ka mahatsiaro ny tenin'ny Margaret Thatcher tamin'ny fotoanandrony hoe give me back my money, mino afa zakany fanesoherina fitsarany ao anatin'ny ataontsika hoe fitantanana ny ministera ny fitsarana, satria maro ny zavatra reninao. Tsy sanatria kory hoe eny ny fitakinany vola izay miparitaka gauche à droite tratran'ny Maurice etsy ny volamena roa aloha dia fa azo lazaina fa mety ho andraikitra tany anampiana azy amin'ny famerenana an'ireny zavatra ireny, fanarenana ihany koa ny fitsarana malagasy. Teneny Angela Merkel tsika en référence Madame Christine Razanamaso izay ataontsika hoe sady ray aman-dreny nanana ny fahaiza-manao matoa izy mbola tena hoe tafaverinao zany rakaiky ny tantara zany ny fiverenana ramatoa Razanamaso Christine. Manarak'izay moa zany azo lazaina koa fa misy teknisianina raha araka ireny CV voatonontonona reny izany hoe gouvernemanta plutôt sady technocrate no misy politika ihany koa, satria misy tena ataontsika hoe havanana amin'ny fahaiza-manao ara-politika izay anisan'ny voatendry eo amin'izao fotoana izao. Olona manana traikefa ireo voatendry hoy ny solombavam-bahoaka. Ahitana solombavam-bahoaka avy amin'ny firaisan-kina, avy amin'ny Simiankina ao agnatiny, ary ahitana olona ihany koa miaraban'izy rehetra ireo, ary misy tanora ny maromaro aminazy sahala amin'ny ministry ny tontolo iainana, ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena, dia ataoko hoe mahafa-po zany fa araka ny tenin'ny filoham-panjakana androany igny hoe hiasa aloha zareo mandritra ny 2 volana dia misy ny fandraisana fanapahan-kevitra entitra ao aorianan'izay. Ny toromarika moa dia mazava hoe fotoanan'ny fangovana zao mino fa sy tamatama reo ministra reo fa tonga dia hiasa avy hatrany. Ekeko fa mety sy dia mahafa-po ansika le fanapahan-kevitra
indrindra moa teo amin'ny fanendrena prime ministre fa ataoko angamba rehefa mba nagnano koa izy nanendreny reto ministre reto dia magnano angamba hoe aleo izy mba homensika chance hiasa 2 volana fotsiny dia ho hitansika eo le fahasahiny manrehefa napahan-kevitra ataoko angamba sisy olona nangalana zany fa nationalité ny filoha teo aloha zany iny raha sy ministre prime ministre Yerusalame manana ndraikitra amin'ny fahombiazana na tsy ny gouvernemanta ihany koa ireo parlementaire izay arofanina mpanaramaso ny asan'ny mpanatanteraka fanovana no nisy teto andrasana ihany koa izay fanovana fomba fiasa izay eny anivon'ireo antenimera manana ny fomba fijery ny mpamakafaka sy ny mpanao politika fa manakambara ihany koa ireo olom-pirenena amin'izao gouvernemanta vaovao izao amin'izao fitsanganan'ny gouvernemanta vaovao zao dia ny etaetako hoe mba androso ny fampianarana surtout eny amin'ny école publique satria ny eny ny fampianarana tsy zarizary ny mpampianatra manao hoe mahazo vola foana farany volana fa raha tsy mampianatra ary tsika tsy maninona dia izay ny tena mila amboarina raha ny amiko hoe mba ho tsara ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara izay ny andrasan'ny tanora zany ny tena marina hoe mba rarahina tsara amin'izay le izy hoe rarahina tsara amin'izay fa tsy avela mandehandefa tany zany ohatra hoe ny karama mpampianatra satria izao mpampianatra lasa tsy mampianatra amin'le hoe mbola tsy voalony amin'ny tesany ohatr'izany izay zany tena mba tediavinay amin'izao izy zany amin'izao fitsanganan'ny gouvernemanta zao dia mangataka mihitsy zany izay vahoaka mba tena le hevitra nijoroana tany amin'le tolona zany no tena zavatra hoe tena iseho zany mba tena hoe fiovandrafitra zany no tena iseho hatrany amin'ny fokotany hatrany amin'ny resaka ministera rehetrarehetra any zany mba tena hoe tokony hiova daholo zany mba tena hoe olona hivonina hitondra fiovana zany eo mba tena hoe le tolona mihitsy zany no tena zava-dehibe tamin'ilay izy resaka fampianarana indray zany mba tokony hoe samy ho tompona ndraikitra zany any ministera amin'ny fampianarana sy fanabeazana any zany mba tena hoe ho tanketsa marina any amin'ny fanabeazana zany mba tena ho tanketsa hampianatra ny ankizy tsirairay metomboka an'le fiovana moa tsy dia metomboka any amin'le zaza madinika aloha voalohany indrindra dia tokony manomboka any zany ny fampianarana ny miova zany dia mba mandeha miakatra tanatohatra zany le izy dia mba tena hoe isy fiovana marina zany le izy ny tena hoe tena ilaina ny vahoaka voalohany indrindra dia resaka sosialim-bahoaka aloha zany mazava ho azy satria tena efa tsisy tsy mikaikaika zany ny vahoaka amin'izao hoe tena mafy le vidim-piainana dia manarak'izay resaka hoe fahasalamana hoe mba ohatry ny hoe fahasalamana zany zao dia mba tokony hoe mba samy anaja ny asany daholo zany na ny olona rehetra ao amin'ny fahasalamana fa tsy hoe sanatria zany misy hoe dokotera amin'ny sivy vao tonga ohatrohatry zany dia tsy mety zany fa mba manomboka any amin'ny tsirairay zany ny fetim-boan'le fiovana mihitsy zany avelantsika eo ny mikasika an'izay gouvernemanta vaovao zay fa mirary soandreo ministra tsirairay avita be amin'ny adidy miandry azy ireo amin'ny tanindrazana amin'izao fotoana izao fa manao fanadiadiana momba ny raharamamy Ravatomanga ihany koa ny FBI ho ny prime ministre Mauriciana androany teo anatria amin'ny parlemanta mifantoka amin'ny fionana miafina natao mamy Ravatomanga sy ny komisera ny FCC teo aloha niaraka tamina olona maro tao 4 borne ny seony tapaka ny volana oktobra ny fanadiadiana firenena mandala ny tantandalana marina raha i Maurice ka mazava raha miazakazaka ny fanadiadiana momba izay rahamamy Ravatomanga atsy amin'ny nosy Maurice zay ho ny mpanao politika tamin'ity androan'ity andao arahantsika ny antsiprian'izay mihamafanatrany ny rahamamy Ravatomanga atsy amin'ny nosy Maurice amin'izao fotoana niditra amin'ny fanadiadiana momba ity mpandraraha ity ny FBI ho ny prime ministre Mauriciana androany teo anivon'ny Maurice izay andrasana ny akony ankoatr'ireo efa nataony ny mpanao famotorana sy fanadiadiana hafa izay miara-dalana sy manome tanana ny FBI omaly nampidirina amponjy Naser Biki noho ny iay fa nikasa hitsabaka amin'ny fanadiadiana momba ny mamy Ravatomanga amin'izao fotoana mifantoka amin'ny fionana miafina iray tamin'ny tapaky ny volana oktobra tao amin'ny trano iray any 4 borne ny fanadiadiana ataon'ny
ny FCC voalaza fa ny komisaira teo aloha Junef Fakim, Mamy Ravatomanga, David Christian Thomas sy Nazer Biki no isan'ireo nanatrika izany. Fantatra ihany koa fa nisy olona hafa maromaro tonga tamin'ilay fionana. Tao anatiny andro vitsivitsy nahavita fanadihadiana lalina tahaka ireny ny fanjakana Maorisiana. Aiza ho aiza amin'izany ny fanjakana teto Madagasikara hoy ny mpanao politika. Ny vola no nanjaka teto amintsika raha toka ny tany-tandalana ny amin'ny firenena hafa toa ny Maorisy, ka mazava ho azy raha toka manjaka ireo tsy maty manota raha ny fanazavana. Misy ireo olom-bitsy no tsy mitsahatra manimba ny asan'ny firenena, tsy manaja ny lalàna eto Madagasikara ka manimba ny zavatra maro. Azoko lazaina hoe tsy magaga ny nosy Maorisy raha mandroso lavitra no malagasy nefa tsy atsasaky ny mponina eto Madagasikara ny mponina raha ny fahaizany mety tsy atsasaky ny fahaizan'ny vahoaka eto Madagasikara koa ny fahaizana zareo fa izy kosa dia mipetraka tsara ny rafitra ny lalam-panorenany ny fampiarana ny lalàny sy ny asany andraikitra tsirairay avy amin'izay misy azy. No ohatra amin'izany fotsiny raha nisy mifampiresaka tany ambadika tany fotsiny tany anaty hôtely dia efa voatotohina sady ny fahefan'le olona tao amin'ny FCC izany nahitana fa manara-masoko zareo ary tsy manaiky ny ambinana ny fampiarana lalàny. Eto amintsika ny vola ny manjaka. Misy olom-bitsy foana ao izay tsy mitsahatra manaikitra ny malagasy mitsetitra ny malagasy ary manara ohatran'izay falemen'ny malagasy izay. Tokony ho ampy fitaovantsika fa tsy ampy finiavana. Ny fahaiza-manao samy manana avokoa ny manam-pahefana rehetra fa ny finiavana no tsy misy raha ny fanazavana trany. Raha ny fantatra nametra-pialana avokoa ireo tompon'andraikitra Maorisiana na atsapa-tena fa voasaringotra anaty raha maloto sy tsy fanarahan-dalàna fa tsy miandry esorina tahaka ny nisy teto Madagasikara indrindra tamin'ny fitondrana Rajoelina. Tokony ahaka lesona, anana fanetretena, fahavononana ary fasahina tahaka izao ataon'ny fanjakana Maorisiana izao ihany koa ny fanjakana Malagasy raha ny fanazavana mba tsy ny faindray no mahalala voalohany ny olana eto amin'itsika. Gabraraka ny fiarovana ny abakabaka Madagasikara hatreto voapirofo izany tamin'ny rarabo inona 777 amin'ny fanondrarana volamena ntsokosoko sy ny fitsoa Mamy Ravatomanga teto antoerana hono manam-pahaizana momba ny sidina nanaovana fanadihadiana androany tranga izay ahina hiteraka sazy enjana toy ny fanakatonana ny lanitra Madagasikara raha mitony tsy fanarahan-dalàna ohatra ny fanazavana netiny tamin'ity androan'ity. Daniela Minorso. Ankoatra ny fivoahana volamena tsokosoko sy ireo arim-pirenena maro samihafa, maro ny trangana tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny sehatry ny fitaterana anabakabaka eto Madagasikara. Ohatra kaikary ny tanany isainy maro ilay rarabo inona 777 izay niteraka iaina mety ho fomba fiasan'ny rafitra fiarovana sy fanaramaso ny abakabaka eto amintsika. Fa teo ihany koa ny nahafahan'ny Mamy Ravatomanga nivoaka ny tsokosoko ny firenena. Tranga izay midika fa gabraraka ny fiarovana ny abakabaka na ny sécurité aérienne eto amintsika ka tokony ho jerena akaiky tsy latsan'ny sady enjana ho an'ny Madagasikara raha ny fanazavana. Teo zany hoe jet privé an'ny mpanan-karena be teto amintsika niainga atao anatina haizina izay tena situation dangereuse zany tsy nahazahoana lalana niainga atao anaty haizina tsy nisy plan de vol tsy nisy fahazahoana autorisation tsy nisy clearance dikazay zany teo ivato fa nanao forcing tamina décollage. Fantatrareo ny catastrophe mety miseho amin'izany zavatra zany raha ohatra ka misy zany. Raha ohatra ka nisy accident teo dia tena grave be ny impact an'izay. Dikan'izay manontany tena ihany tsika amin'ny sécurité eo amin'ny aéroportsika. Ahoana moa no ahafahana manao an'izany zavatra zany? Ahoana no ahafahana midécolle ao anatin'ny alina? Ahoana no ahafahana miaccéder any anatin'ny tarmac izay tokony réglementé daholo ny zavatra rehetra. Dikan'izay mila fijerena akaiky ny resaka sécurité amin'ny aviation eto amintsika. Eritrereto tsara raha ohatra manao enquête ny OACI. Raha manao enquête ny OACI ka manao audit fotsiny ny zava-misy dia mety misy impact be. Sanatria zay fa mametraka an'izay foana hoe sanatria mivadika anexa. Zany anexa zany tompo dia midika hoe tsy ny autorité de Madagasikara intsony ny gérer-ny lanitrsika. Na reo aéroportsika ireo ary dia tsy afaka ho accédena nizaniza intsony fa mety hoe hikatona sanatria. Raha iverenana, isan'ny olana goavana amin'izao fotoanany tsy fametrahana ireo olona compétent na olona manam-pahaizana manokana amin'ny toerana tokony asiana azy. Tranga izay tokony ho jerena akaiky ihany koa raha ny fanazavana trany. Maika dia maika zany ny fijerena hoe olona tokony ahoana indray no recrutena makao amin'ny ACM. Tokony ho formena, tokony hisy izany formation zany. Manarak'izay, ampiana kely ny au niveau an'ny ASECNA satria na reresaka izay fa misy olona atao napetraka fotsiny
exécuter ny fangatahana zay nanam-pahefana sy nanam-bola teto amintsika hatramin'izay. De maretarainy zay ao nivoan'ny ansekina hoe misy an'izany tompona andraikitra ataoko hoe représentant amin'izao fotoana izao zany mba tokony mijerena zany ny hoe ohatrany ahoana zany io olona io. Tokony hoe mangataka zareo zany ny androna azy zay. Mbalon'izany fotoana izao andaminana sy hanatsarana ny fiarovana ny habakabaka malagasy amin'ny alalan'ny fijerena manokana ny sehatry ny fitaterana nabakabaka ho iatran'ny fanezavana. Izay ny fitaterana nabakabaka fa fitaterana an-tanety resaka fikojakojana lalana mandidina ny 100 miliara ariary mahery ny vola amin'ny fond routier izay tsy tanandritra ny fitondrana teo aloha kanefa tokony ikojakojana sy hanamboarana lalana ho ny syndicat ny fivondronam-be ny mpitatitra izy ireo izay miantso ireo tompona andraikitra isanjokajiny hijery akaiky ny vola sy hanokatra fanadiadiana mombizay amin'izao fotoana izao. Daniela Minorso. Tsy nipetraka araka ny tokony ho izy nandritra ny fitondrana teo aloha ny fampiasana ny vola ny fond routier izay tokony ny kojakojana sy nanamboarana ireo lalana simba rehetra manerana nosy. Tsy nisy ihany koa ny tatitra mazava mikasika izany raha ny fitarainany ireo mpitatitra. Ny 9,900 ny aba miditra anatin'ny fond routier izay saika avy amin'ireo mpampiasa lalana na transporteur avokoa ka nitenena mandritra ity fitondrana mijoro ity ny fijerena akaiky izany raha ny fanezavana. Ao anatin'ny feikevitra ho takiana izany ary misy matoko zay fa ny fitondrana vaovao tarisin'ny président colonel Mikael dia alitrapan'izany satria olona avy amin'ny vahoaka izy ary olona vahoaka izy ary zay dia mpitatitra vahoaka. Io raha jerentsika raha tsy diso ny chiffre omeko any amin'ny 650 milliards d'ariary no vola mpitatitra ao amin'ny fond routier io nefa irahantsika malala ny lalana. Ny sarandalana raha mampiakatra sarandalana zay dia misy ny fanelengelenana mba tsy tenako hoe fanakanana tanteraka zay zo fototra nananay azo tokony ataonay ny mampiakatra sarandalana rehefa tonga amin'ny zavatra zay tsy azoanoarana zay miainga foana manaraka ny lalàna zay apetraka ny ministera. Ankoatra ny fandrotsahana vola anatin'ny fond routier isan'ny mandoa vola betsaka anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ihany koa ny sehatry ny fitaterana oharina amin'ny sehatra hafa. Saingy mitaminy izay vola tsy maintsy aloha anatin'ny kitapom-bola mpanjakana izay tsy misy ny tamberina ndraikitra avy amin'ny fanjakana ho ny mpitatitra fiara fitateram-bahoaka eto Antananarivo. Ny fitaterana tompoko dia anisan'ny tena manao mandoa vola be mihitsy amin'ny kitapom-panjakana raha tsy resaka fotsiny zao ny resaka hoe licence sy ny resaka hoe agrément amatapitrisany isaky ny tomobile no alaina aminay mpitatitra nefa kanne mba manahoana ny tambiny zay eo anatrehany ohatrany hoe ny lalana ny environnement sy ny zavatra rehetra misy. Arak'izany dia tsy arakaraky ny atao hoe tamberina ataon'ny mpitatitra zany ny zavatra misy azony mpitatitra any amin'ny fanjakana satria dia fanaovana ato zay isaky ny zay misy ny ohatra hoe fisakanana dia forera zany tsy mba misy mitsy teneur hoe inona mahaforera ny tomobile anao fa ianao raha vao mamaly dia papier dia tonga dia forera foana zany ny tomobile anao dia zay foana zany ny zavatra misy. Raha iverenana vola manodidina ny 10 miliara ariary isam-bolana na 100 miliara isan-taona eo ny vola voangona amin'ny abana ny redevance alohan'olom-pirenena anatin'ny fond routier. Ankilany tafapetraka nandritry ny fivorim-be izay notanteran'ny fivondronam-be ny mpitatitra maro samihafa androany ny syndicat ny asa fitaterana eto Madagasikara. Syndicat izay najoro entina hiaro sy hametraka ny asa fitaterana eto amin'ny firenena. Ankoatra izay, nisany koa androany famondronana fehi-kevitra hoentina manatsara ny sehatry ny fitaterana eto Madagasikara izay ho atolotra ny tompona ndraiky mpanjakana isan'ny tokony raha ny fanazavana trany. Dia izay ihany koa no entsika misendredve teo anaty dokafohy etika ny mpanao politika malagasy amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny trangam-piarahamonina tany Ambatoboeny hoentsika ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao avokoa mikasika izay aza misaraka aminay ary. Pour une carrosserie parfaite, optez pour El Mondes, la marque professionnelle de peinture automobile. Le mastic corrige les imperfections, la peinture garantit une tenue durable.
Les vernis illuminent et démarquent votre voiture. Certifié et disponible auprès de vos points de vente habituels, El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Salame, anaovy papier hygiénique amin'ilay tsara nena mba azo azo ny vidiny azafady. Misy amin'ilay mety aminao mihitsy ato. Ilay papier hygiénique vaovao sedo malefaka tsara kalitao nefa 700 ariary fotsiny ny vidiny. Tsara kosa zany a. Nenyo, lany papier. Tia e! Ampiasao ny papier hygiénique vaovao sedo, double épaisseur, manadio kokoa. Mitroka tsara amin'ny malefaka be nefa 700 ariary fotsiny. Sedo, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. Hitanao any amin'ny faritra mahazatra anao. Sedo, la douceur au quotidien. Wayo! Atavy mamiratra fidiran'ny mpianatra amin'ity e! Araroto mibalika homme 40+. Mandeha amin'ny herin'ny masoandro, misy jiro LED matanjaka afaka mamahana finday. Balika homme 40+, manomboka 700 ariary isanandro fotsiny. Sady lera ho 3 ariary mipetra-bola voalohany. Nidina 219 000 ariary monja kosa ny vidiny raha aloha indray mandeha. Misy fiantonana roa taona. Mbaliky mamiratra no avoko. Anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Tsy mbola matotra ny fanaovana politika eto amintsika ho ny firaisamonim-pirenena. Hita izany tamin'ireo fifady badiana loko sy firahana politika ny sesy farany teo. Fotoana izao hitondrana fanavaozana ny fanaovana politika ampandrosoana marina ny firenena santatra ny aina. Manapirofo ny tsy fananana etika ny fifadibadiana loko sy firehana tatoato nataon'ireo olom-boavidy sy olom-boately sasany hoy ny firaisamonim-pirenena. Fanasoavana ny vahoaka sy ny firenena no antom-pisiany politika fa tsy natao hitadiavana seza. Izany no antony mampitarazoka ny fampandrosoana hoy ny faneho-kevitry ny firaisamonim-pirenena CCOC na ny collectif des citoyens et des organisations citoyennes. Aminay aloha amin'izao mbola tsy matotra le fanaovana politika eto amintsika. Ny zavatra tokony mitondra le mpanao politika dia le hoe tombotsoa am-bahoaka. Fa amin'izao moa zany no hita taratra aloha dia mbola eo le fitadiavana seza, mbola eo le fitadiavana fahefana. Tokony hoe ho mpanompo ny vahoaka le mpanao politika fa tsy hoe ny vahoaka indray no lasa hoe miasa ho an'ny mpanao politika. Mijanona foana izay resaka kolikoly, izay resaka tsy maty manota ary izay tsy ahafahantsika mivoaka amin'ilay fahantrana. Hitantsika fa matotra be le intérêt politika sy le intérêt économique ary le tsy fahasahin'ny mpanao politika amin'ny teny hoe tsy hoe anompo izay hoe olombidy izay hoe fa le vahoaka misy no iesanay izay no anisan'ny tazona antsika anatin'ny fahantrana ary misy an'izay hoe frustration avy any amin'ny olo izay satria tsy hitany hoe tena hoe mireprésente anazy le mpanao politika. Ilaina fanavaozana araka izany ny fanaovana politika eto amintsika. Tokony hafantatra sy hanaja ny asan'ny mpanao politika raha ny fanazavana. Mila manana vina mazava entina hanasoavana ny firenena fa tsy variana amin'ny fikajiana tombotsoa manokana. Inona ny fanatsarana tiany hoentina amin'izay fiarahamonina izay ary tokony fantatra izay ampahafantarina amin'ny mpahay be maso ary avy eo misy fanaraha-maso afaka atao ny olom-pirenena misy tambernatretra ataony izay politika izay hoe raha izao ny zavatra nampanantenaiko anareo izao marina ny zavatra nataoko. Dia io moa zany le hoe fahaizana miaino vahoaka koa tsy hoe izay zavatra tiany le mpanao politika atao no tokony atao fa le hoe tena hoe mahasoa ny vahoaka sy mifanandrefy amin'ilay filan'ny vahoaka. Ary aminay moa zany io zany le hoe tambernadraikitra eo le hoe fangarahana. Io moa zany zao ohatra hitantsika le ministra na le tompon'andraikitra vaovao tokony mandeha le déclaration de patrimoine averitra mandeha hoe manompo an'ny vahoaka fa tsy hoe maka vola ny vahoaka ary eo koa moa zany aminay le hoe fahaiza-manao. Mila olona hoe mahay an'ilay asany mahazo an'ilay asany manao an'ilay asany amin'ny fony. Asa masina entina hampandrosoana sy hanatsarana ny firenena sy ny mpiray-tanindrazana ny fanaovana politika. Tsy tokony hisy intsony tompon'andraikitra iray nanankarena tampoka rehefa niditra teo amin'ny sehatra politika amin'izao andro ny fanavaozana ny firenena izao ho hatrany ny fanazavana.
mitoetrano ny fahamaizana trano na eto Antananarivo na any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao izay mampametra-panontaniana ny maro ny antony ireo tompon'andraikitra isa nambaratongany izay milaza ny ao anaty fanadihadiana lalina mikasika izay amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana Entsora Soary Malala no mitaritra ny antsiprian'izay. Toerana maro indray no nisehoana fahamaizana alina nitohy tamin'ity androany ity. Toy ny teny Tanjondava, tokony tamin'ny iray ora sy sasany maraina androany, tao Amboripotsy, Talata-maty, teny Anosibatrana, Analam-patsy izay saika may avokoa ny atsasaky ny tanàna iray, tao Vangaindrano. Tsy mbola misy fantatra mazavatra eto ny tena antony izao fahamaizana izao, na ny teto Antananarivo na ireo tany amin'ny faritra. Tsika moa zany raha malala fa mandalo toe-javatra sarotra amin'ny firenena. Dia misavolovolo ny sain'olona tsy fantatra intsony hoe inona na inona izy satria tena zao zavatra zao tena hoe fampirorona saim-bahoaka mihitsy izao, tena fampitahorana mihitsy ilay fiainan'ilay vahoaka mba mandalo fahasaranana. Eo an-dalana fanaovana ny hoe fanovana zao ny fitondrana amin'ny zavatra tsy mety rehetra atao aloha rehetrarehetra. Dia mbola misy mite anakorotana eny ampisavolovolo ny saim-bahoaka hitanareo fa zao ny izy na zao ny izy. Kanjarantsika fokony olona mifotony tsirairay no mijery an'izay zavatra rehetra izay mba tsy fametsy iny. Zay resaka ohatrany politika ilay zany tena marina. Resaka politika ilay satria raha ohatrany hoe atramizay tsisy an'izany tramomay zany. Hoe tsisy an'izao noho ny taty aoriana vao nisy korotanotana sy nianana dia lasa hoe misy tramomay sy ny tany ohatr'izany. Io resaka politika zany io. Resaka politika fa tsisy hoe anana zany. Efa zavatra namboarina zany. Mbola ao anatin'ny antanatohatra ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao ary tsy mbola fantatra mazavatra eto ny antony ireny fahamaizana ny CCC ireny raha ny fanazavana. Raha tsy ahivina, toerana maro no efa nahitany fahamaizana io nanomboka ny Sabotsy sy Nomankaty toy ny teny Akazomanga, Andotapenaka, Akorondrano, Toby FLM Ambohibao, andrasana toy ny fanadihadiana tanterainy ireo tompon'andraikitra sy ny fampahafantarana izany amin'ny vahoaka malagasy amin'ny anarany Mangarahara. Miresaka trangam-piarahamonina izay hatranisika fa hiazo an'Ambato Boeny vetivety nampisahotaka amin'ny mpiray tanàna tao Ambato Atsimbo distrika an'Ambato Boeny omaliny tsy fahitana tampoka zazavavy kely iray antsoina hoe Amboara niara-ny entana ny manodidina ny karokazy nanomboka ny maraina teo ka tokony tamin'ny rora tolakandro no nisy nahita tany Antafia ilay zaza efa feno ratra. Niara-ny herisetra ary nentin'ny fianakaviany tany amin'ny CSU Androva no niratra mafy zay nahazo azy alana tsiny ho amin'izay rehetra mety hotohina amin'ny sary eo anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Tapaka ny tanana kavanana, feno ratra ny tarehiny, ary bongo ny masony roa ho an'ity zazavavy kely roa taona sy tapany antsoina hoe Amboara ity. Rehefa nisy nahita teny amin'ny manodidina ny Tafi tao Ambato Boeny izy, ora vitsy taoriny ny filazana zazavery nataony ny fianakaviana tamin'ny hainao manjery tao Ambato Boeny ny andro ny alasinainy 7 ny volana Oktobra raha ny fanazavany ny ray beny. Dia fanao ny teny za papi ozy izy ndeha araka aminao. Izy fa somary magnano teniteny kely araka aminao papi. Dia rehefa nyteny hoe tsy azo natao mandeha any fa lavitra be any. Dia rehefa nyteny moa ndreny tsy mahazo mandeha anao Amboara fa lavitra be any. Dia petraka ary izy. Dia rehefa nalefa noty zany izy natsiaro amin'izay ndreny aiza mbo ara atao. Dia nanaraka amin'izay moa ndreny taorina kely taorina nandrarany ndreny azy efa tsy teo izy. Dia izahay zany teo amin'ny roa teo zany niaraka tamin'ny gendarme nanao constat anatin'izay mbola somary repitra nanao anaty olona sy nanao constat iny le zaza avy any atsimo any nentin'olona maromaro nentin'olona maromaro fa maromaro vehivavy ny BDB. Dia misy moa lehibe ny vice président Praidina zany lehilahy zay no niaraka taminy niaraka avany. Dia za moa zany voalavitra tonga dia fantatra hoe iny le zaza sy foa iny le zaza. Dia rehefa avy no niazakazaka mitsenan'le zaza. Dia tonga dia efa jereny moa fa izao ny toerana misy azy ohatrany efa tsy mahita amin'ny masony efa maratra be fa ny zavatra nanakila azy fotsiny zany afaka miresaka izy. Na dia ny maso kely nefa tsy mahita intsony mbola fantatra hoe io papiako io mamako hitany. Dia tantara izy miteny izy izy mamay pipiko izy. Dia kapondreo teo izy. Dia ozy hoe mangina zay teneniny eo mangina. Dia kapondreo koa izy tsofoko. Dia ozy hoe olona kely nikapoka anao sa olona ngota be ozy izy.
everina ho endrika nafakanan-keriny izao trangana azo ny amboarakely tao Ambatôtsimo izao ka ny andro ny alatsinainy 17 ny volana oktobra io ihany dia nentina tetỳ amin'ny CHU Mpiasak'Androva Mahajanga no tsaboina izy noho ny amafy ny herisetra sy ny ratra nahazo azy. Efa misy olona ayahin ny fianakaviana ho nahavita sy navanona izao loza matsiravina niatra amina zazakely tsy ampitaona izao saingy efa eo ampelatana ny mpitandro ny filaminana ny raharaha ka andrasana ny mety ho vokatra izay. Toamasina mitoetra ho mpanelanelana fotsiny ihany ny commune Toamasina suburbaine eo anatrehany tompotany sy ireo mponina ao Ambalatenina ary mikatsaka vahaolana ho andreo izay manaiky ny fifampiresahana toy ny efa natao ny volana aogositra lasa teo. Erinora Zafamanana Toamasina. Tany manantompo ny velaran-tany mahery ny 20 hektara ao Ambalatenina ary efa ampolo taonany mahery no nisiny ny fifandirana ara-tany teo amin'ny tompony sy ireo mponina eny an-toerana raha ninambara ny sekretera jeneraly ny commune Toamasina suburbaine. Efa namidy ny ho tompony io ny ampahany betsaka tamin'ny tany ka ny manodidina ny 20 hektara sisa izay nahitana olana. Ny fiandohan'ny taona 2022 raha nandray ny fitantanana ny ben'ny tanàna vaovao no nanomboka ny fanelanelanana nataon'ny commune teo amin'ny tompony tany sy ireo mponina izay milaza nanajary. Zavatra nisy moa zany taty amin'ny volana anga izay tsy mety nanaiky loatra le olona le tompon'ny tany zany amin'ny fandaminana sy ny soso-kevitra nataonay satria nisy proposition kely natao tamin'izay dia mbola nampiandry olona io. Nisy zavatra niseho noho ny avy eo name didy analana ny olona eo anatin'ny tany ny procureur sy ny procureur général teto amintsika ny tompon'andraikitra ny fitsarana zany sady fanalana ny olona no fandravana trano lay didy tamin'izay eo zany tiako mariana kely hoe tsy ao anatin'ny fahefan'ny commune mihitsy raha amin'ny lafiny hoe terrain privé tahaka ny reny ny anao expulsion anao démolition tsy ao anatin'ny fahefana fa amma commune anay commune nefany dia nitsofoka ihany zay na nelanelana ny amin'ny hoe anajanonana no le démolition sy le expulsion mo inona zavatra nitranga dia fanjakana didim-panjakana io ary didim-pitsarana io tsy afaka nanoatra zay commune eo amin'le lafiny hoe fanelanelana nataon'ny commune ao anatin'ny Ambalatenina ihany misy carreau maromaro ao fa teo voatsela zao dia ambaranay ary tokony hoenitsika rehetrarehetra zay fa noho ny fanelanelanana nataon'ny commune dia misy vahoaka zay tafiditra atao anaty propriété privé anankiray nanaiky le tompon'le tany hoe ndao ary fahekenay ny fangatanareo commune fa misy ampahantany ao anatin'ny propriété privé io ho atokanay ahafahantsika mamindra nyreo olona tafiditra ao anatin'ny tokotaninay ireo dia tena voazara tsara aradrariny ary ataoko hoe araka ny lalàna le izy satria izay misolo tena ny mpisahana ny resaka fananan-tany no nitondra n'le izy voalohany teo voazara tsara aradrariny ara-dalàna lay tany samy nahazo ny anjara-taniny avokoa le olona nafindra. Nahitana fombiazana tamin'ny ampahany ny fanelanelanana nataon'ny tompon'andraikitry ny commune nisy tamin'ireo mponina no nanaiky ny fampiraharaha tamin'ny tompon'ny tany ary ny sitraka ny tany araka ny lalàna. Le tompony milaza ho avy donc zany raha tsy fampiraharaha amin'le tompony dia ho avy zareo amin'le tanin-jareo ka zay na tany findrana azy tsisy dia le fampirarahana igny miditra amin'igny zay dia olo maro moa ny sasany mbola miango le fikambana ezaka misy aloha nataon'ny maire misy ezaka nataony natonga izy nirefirefesina zao dia niaraka amin'ny topo zareo nandeha taty nandrifindrify dia samy manana le tokony anjarany raha hoe iziriziry amin'ny hevitra anay fo zay tsy araka amin'ny olo maventy amin'le maire zany na tompo tany dia tsy maintsy bille moko agnalanjare zay fanagnana hely anaty toerana faritany kanefa tany findrana tsisy hatreto na fikambanana zany tsy haiko zare filohan'ny fikambanana fa zay vahoaka tsisy manana taratasy magnamarina fa hoe ne tany tina nanomboka 2002 fa zare filohan'ny fikambanana mety misy fa ny tompony moa manana taratasy. Nampatsiahy ny commune Toamasina suburbaine fa misokatra amin'izay mety ho fifanankalozan-kevitra amin'ny daholobe manoloana ny tsy fitovian-kevitra misy ankehitriny mba hisehan'ny fangararana amin'ny lafiny rehetra.
izay ihany koa no entsika manakatona ny fampalalam-baovao any androany ankasitraninao nanarak'izay hatramin'ny farany mandrapitafa ao amin'ny rapitson-drary tombo kilasy tombo vavy veloma tomboka. C'est doux lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny $50. C'est doux, la douceur au quotidien. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Mi Vavo. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.